Roa ambin'ny folo taona dia efa naolany ray keliny lehilahy 8 taona voarohoroho nanolana ny zanabadiny 4 taona tany Betafy raha ny voalaza ny loharanom-baovao. Voalaza fa efa nanomboka tamin'ny faha 12 taona ilay tovovavy no niharany fanararaotana aranofo ary naveriny indray zany ankehitriny amin'izao fa 12 taonany izao. Efa voasambotry ny zandary ilay lehilahy ary natolotra ny fitsarana ihany koa. Mitombo ny tranga fanolanana ao Betafy raha ny fampitam-baovao efa efatra ny fitarenana voaray hatramin'ny fiandohan'ny taona 2024. Omby 4 indray no maty nivaratra. Omby 4 indray no maty nivagatra ny zoma lasa teo tao voamarina fokontany Imermandroso commune Fianorivobe. Ireto omby hitantsika amin'ny sary ireto moa dia matory antsaha rehefa hamory azy ireo ny mpiandry azy voagaga fa nahita fatinombony tsirara eraky ny tampotanety. Mbola nisy omby 10 mahery no tsy maty niaraka tamin'ny ireto omby ireto. Ny amin'ny resaka concertation nationale kosa dia mitaky hamerenana olona iray handray anjara amin'ny concertation ny sadaiky. Hisy ny fandraisana anjarany ankolafy rehetra amin'ny fanatanterahana ny fikonan-doham-pirenena izay voasoratra ao anatin'ny feuille de route hoy ny filoha colonel Mikael. Ho an'ny sadaiky sy ny vondrona afrikanina dia famerenana olona iray handray anjara amin'ny fikonan-doha no takin'izy ireo hoy izy. Na izany aza nefa dia no hamafisiny fa manana ny fomba fijeriny sy ny votoaty manokana ho soratany ao anatin'ilay feuille de route Madagasikara izay tsy hitovy amin'ny angatahiny ireo vondrona iraisam-pirenena ireo. Hosiny avy ny filoha androany moa ny feuille de route hatolotra ny sadaiky raha ny voalaza ny filoha tany Paris la Frantsa. Araka ny fanazavany ihany koa dia tsy natao maimaika ny fanomanana ity feuille de route ity. Natao izany hoy izy mba hisorohana ny fiverenan'ny krizy politika indray. Solombavambahoaka Nicolas Betroka moa dia nilaza ny mikasika ny fanakorontanana sy ny fanaratsiana mpitondra ankehitriny. Manao ny fomba rehetra ampiadinany samy mpitolona ny ekipan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina hoy ny solombavambahoaka voafidy tany Betroka Andriamatoa Nicolas Randrianasolo. Nambarany ihany koa fa ny ministra Gasikara Fensoa indray amin'izao no hanaovana angaredona hamoronana vaovao tsy marina sy haratsiana etseroa rehefa avy namely ny PM sy ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta hafa. Araka ny nambarany solombavambahoaka Nicolas Betroka hatrany moa dia tsy zakany ireo mpitondra teo aloha ireo mantsy ny seraserany ity ministra ity rehefa nahazo fandresena ireo nitaky ny handravana ny Colisée anisan'ny nitononony tamin'izany ny ministra teo aloha Lalatina Rakotondrazafy. Noho ny farany moa dia nilaza ity Andriamatoa solombavambahoaka ity ny hoe mila melo araka izany ny ekipan'ny fanavozana fa manao izay tetika rehetra tsy hanatrarana ny tanjona ny ekipan'ny fitondrana teo aloha ka oka tsy ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika ny mpanakorontana ny mpitarika ny fanavozana sy ny mpitolona hoy hafatra izay nambarany solombavambahoaka Nicolas Betroka. Io tena farany haina Andriamatoa Rajoelina sy ny ekipany mampiady olona anatin'izany fanafahefana zany. Manao toutes les moyens koa izy zany zao manao virus hampiady ny samy mpitolona zay nandravany zarina zany. Tamin'ny andron'ny zareo na raha sembro olona oentiny eo zany zany dia hainy Rajoelina misy mampiady ny olona. Dia amin'izao zany efa mangirana hoe efa evoaka amin'ny zavatra krizy asika fotoana zao zany amin'ny zavatra seritrerity ny sainy zareo dia manao toutes les moyens koa izy zany zao manao virus hampiady ny samy mpitolona zay nandravany zarina zany. Dia zao izy efa niala tamin'ireny fampiadinan'ny PM sy ny sasany amin'ny fanavoazana iny zany izy. Dia zao koa izy ampidirindreo koa zany amin'ny Gasikara Fensoa. Mbola communication hampiady an-tragno asika koa io. Mila mailo asika zany atao anatin'ny fanavoazana azy satria asika aby zany dia miola ampiadin'ireo satria adiny Rajoelina foana igny mahatonga ny zavatra io. Dia misy koa le olona sasasasany sy mahataty le communication Andriamatoa Gasikara dia mikasika resaka hoe rova, resaka mikasika resaka écologie ma iny amin'ny rova satria sy zakan'Andriamatoa Lalatina sy ny Andry Rajoelina zany hoe fandreseny le olona zay nangataky an'io ravana fangisakisana le hasiny le rova dia tsy faly amin'izany misy le Andry Rajoelina sy Lalatina. Izy Lalatina zany ministre atao taloha tamin'ny communication sady nametraka ireo zavatra io. Ka rariny zany raha ohatra ka misy fandotoana Andriamatoa Gasikara satria fa zavatra fataondreo zavatra zay. Ka raha sika zany sy mitanina zany amin'io satria io tena farany haina Andriamatoa Rajoelina sy ny ekipany mampiady olona anatin'izany fanafahefana zany. Tsara fantatsika zany fa za manokana tsy hoe fiarovako Andriamatoa Gasikara Fensoa fa agnisany izy io ny fisikerany tanatin'izy mbola manao gazety manenjika olona manao isin-dadana amin'ny fanaovana politika amin'ny fanaovana mpimamba ny fanaraham-bahoaka sy ny manao kitôtô amin'ity firenena malagasy ity
de eritreretinao ve zany de andry Madagasikara feno soa zay porte-parole gouvernemanta zay olona fa namely veloma tamin'izany fotoana zany amin'ny resaka sy mety raha atao to Madagasikara de hanao zay fesika zay ve izy handray vola amina olona de hiaro olona sy jasy minao zany no fefenao azy tsy enoko misy zany hoe Gasikara feno soa haka vola sy tiako foroana amin'olona hoe manana sazy na hoe miboaka amin'ny fonda zany raha ohatra ka tena hoany sy marina zany ka aoka sika napotipotiky foana masy manao vaovao fahaizana olo samy fa manao sala amin'io ka za de manao soa foana mo amsika mpanao mpitolona raha sy mahatandra sika velam-pandrika ataon'andriamanitra matondra very sy ny namany io tavela sika. Ny Antoamasina kosa ny antoko MMM dia mandray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanànan'ny Toamasina. Raharaha ho an'ny vahoaka malagasy rehetra ny fanarenana ny tanànan'ny Toamasina izay lasibatry ny rivodoza gezany ka izany indrindra no nahatonga ny antoko malagasy miara-miainga manoho ny asa fanadiovana mba hanalana ny fako mba ho tanàna madio sy ho lavitra aretina ny mponina ao Toamasina ho iratavila andry ilay filohan'ny tanora miara-miainga. Zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fiarah-mientana amin'ny vahoaka ny Toamasina Traboina raha ny nambarany mpitarika ny MMM Mavonjy Maika Ine Marodady ao anatin'ny faritra Analanjirofo. Ity farany moa izay isan'ny tonga nandray andraikitra amin'ny fanadiovana ihany koa. Nisy moa ny mpikambana tsara sitrapo izay nanampy amin'ny fanomezana fiara lehibe hitaterana ny fako. Hanoho ny asa izy ka handroaka fako amin'ny fiara lehibe io eny anivon'ny fokontany isaky ny hariva araka izay fandaminana hapetraka. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity ry toboky vavy sy toboky lahy koa dia ny hamaramparanansika azy moa dia izarakely ny fanontaniana izay apetraky ny maro mpanaraky ny zava-misy eto Madagasikara. Maro moa ny mametra-panontaniana manao hoe mba aiza izay Colonel Patrick to tsy hitahita intsony. Mety mbola hipoitra ve Colonel Patrick sa efa tsy hipoitra intsony hoe ireo zay mpanara-baovao sasany raha mametraka ny fanontaniana. Zay ihany koa moa no namarana ny videontsika ry toboky vavy sy toboky lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsala venay resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary toboky lahy veloma toboky vavy.